Lavana malalo amin'ny tompo, ity no alakamisy jona 2020 zay andranesantsika lo hevitra voalohany nanomboka omaly amin'ny hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo. Ho amintsika manakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Mivavaka sika. Tera sy misotranao zay raha io fa ny fanjakanao sy ny fahefanao, raha mpanjakainao sy ampiarinao dia miketry famonjenao anay sy fanafahanao anay. Dia ataovy tsapo anay indray zany amin'ny alalan'ny mofinaina sy zarainao anay amin'ny andro ity. Dia miteneny ianao tompo vavonikeny izay mpanamponao i Jesosy Kristy teny tonga nofo. Amen. Ny filazantsara ny Luka toko 5:10 amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 7:10 no anjara mofinaina antsika amin'ity andro ity. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niditra teo akanjan'ny tempoly Jesosy dia nandroaka zay nivaky ka nanontany hoe efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa nanao azy ho zio firen'ny jolahy. Ary nampianatra isan'andro teo akanjan'ny tempoly izy, fa ny loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny olona mitady hahafaty azy nefa tsy hitan'izay ataony satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto hiaino azy. Masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Eto dia mampanjaka ny fahefany i Jesosy. Noravany sy nohany ireo olona mivarotra tao akanjan'ny tempoly ka nilazany hoe ny tranoko dia trano fivavahana, ny tranoko dia trano fivavahana. Jesosy ry havana no hivavahana eo amin'ny toerana masina ka sarotiny izy raha atao fivarotana izany toerana izany. Eto dia asehoany ny fahefany ka nandroaka izay nivarotra tao amin'ny toerana masina izy ka samy teny mihitsy hoe ny tranoko dia trano fivavahana. Jesosy efa nanambara amin'io raha vao ty tempoly ity fa miandro fahatelo atsangako ninay. Iza moa no tempoly ity nambara amin'izany? Tenany ao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy sika no mahita an'Andriamanitra. Ao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tsika no afaka manantona Andriamanitra satria Jesosy Kristy tsy misy makana amiray na tsy amin'ny lalana. Ary izay nahita azy tena hita ny ray. Izy raha teo koa moa no lalana sy fahamarinana ny fiainana ka izy ny lalana akanisana amin'Andriamanitra ray. Eto dia aseho miariary zany ka tsy ekeny atao zo firen'ny jolahy ny toerana masina fa toerana hivavahana anatonana an'Andriamanitra satria izy no telopolon'Andriamanitra hita vatana afana miona amin'Andriamanitra satria raha tsy makao amintsika tsy tonga amin'Andriamanitra. Izy raha teo moa lalana akanisana amin'Andriamanitra. Izy Jesosy nay maka ho avy ny fotoana ny zanak'olona andalo hiakatra sidiny eo aminy ny anjely anambahany fa tsisy makana amiray raha tsy amin'ny lalana. Tongotry ny fotoana izay anehoany amin'ny olona rehetra ka nampianatra teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy raha tsy hita mitsorona izay nataony satria ny vahoaka nazoto dia nazoto miaino azy. Raha te handeha ny tompo aritsika dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny teny tonga nofo ka niara-nonina tamintsika. Aokantsika tsy salasalana tamin'i Jesosy Kristy satria izy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Dia raha sy misotranao izay raha io fa lehibe fitiavanao anay, tsy nafeninao anay lalana kanisana aminao dia Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makana amiray raha tsy amin'ny lalana. Eto dia samy teny mihitsy izy tranony ny tempoly ary trano hivavahana aminy. Ho ampianary izay tompo mitongako amin'ilay zanakao sy fitotra amin'ilay zanakao satria akana amin'izy moa izay fa izy manana teny fiainana manak'izay. Dia sitraka ny ary vavaka hoe anay izay nan-danitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Atao anie sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra hoe naininy ny anona sahazo anay ary mamelany ny kay tahaka na mielanay izay nomboka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy hery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Tanteraha ny tompo amintsika anie zao todrano tononona amin'ny anaray zanakary fanamaso zao aisan'ny forona
sy fanantenana ary fitiavana izany. Tanareo ny tompoka miaraka anareo, mampamirapiratra ny tavinareo ny tompo ka mamindra fo aminareo manandrana ny tavinareo ny tompo ka manome anareo fiadanana matoky sy miantanareo sady izany ny fizany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.